Barea, fantatra ireo mpilalao ifanandrina amin'ny Côte d'Ivoire. Navoaka ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy, Nicolas Dupuis androany anaran'ireo mpilalao hiatrika ny fionana indroa miantoana amin'ny Côte d'Ivoire. Fantatra ary fa mpilalao 20 no andeha hanafika ny elefanta any Abidjan ny 17 martsa ho avy izao. Saika hita ao anatin'ity lisitra avokoa ireo mpilalao nandray anjara tamin'ny lalao fifanitsanana amin'ny Cannes raika amby 24 izay efa vita amin'ny Barea ny Madagasikara. Tsy voaantso i Dax sy Njiva, izay iverina hiaro ny vonay pirenena kosa i Pascal Razakanatenaina, Papasy, Marco Ilamaharitra, Ibrahim Dabo ary William Gros. Ho any lalao miverina ifanandrina ny ekipa roa tonta ny 30 martsa kosa dia isy mpilalao 10 avy eto an-toerana nampany Barea ny Madagasikara. Marina fa mety ho atao any amin'ny kianjan'ny Belzika dimy any Tomasina ny lalao miverina, raha mahazo ny fankatoavan'ny CAF na Confédération Africaine de Football ity kianja ity. Efatra amby 700 tanora ny arahany herisetra ny anaty interneto. Manoloana ny firoborobon'ny fampiasana interneto, dia tsikaritra fa 4 tanora no arahany herisetra avy amin'ny alalan'ity teknôlôjia ity. Ny tsy mbola fahaizana amin'ny fehiny fampiasana tambazotra sosialy no antony iray tena mahatonga io. Ho fiarovana ireo tanora ireo no antony nankalazana ny You First Madagascar ny 7 febroary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahazona internet voaaro. Ity hetsika ity dia natao tetsy amin'ny fitoeran'ny kolontsaina malagasy Antsahavola. Fiarovana amin'ny coronavirus, tokony andraindraikitra ny kompania anabakabaka. Mahatsapa ireo mpiantsehatra ao anatin'ny fizahantany fa loza mitatao amin'ny fahasalamam-bahoaka ny coronavirus. Ilaina araka izany tokony anarahan'ny kompania mpitaterana anabakabaka rehetra miasa eto Madagasikara ny fepetra rehetra apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny fanafoanana sidina rehetra avy any amin'ny firenena ahitana ity tsimikaretina ity.